ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. faly miaraba antsika rehetra afaka ohatratra ity talata fahadimy-ambin'ny ny volana septambra ity ary dia faly manona fifaliana ao amin'i Jesosy Kristy tompo antsika rehetra. Miaraba antsika amin'izao mofinaina izao izay voalahatra ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany Petera voalohany toko voalohany 17 ka hatramin'ny 20. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany sikino ny sainareo ka dia mahonona tena ka antenao tsara ny fahasoavana izay entina ho anareo amin'ny sehon'i Jesosy Kristy tahaka ny zanaka manoa, tsy mitondra tena araka ny filanareo fahiny tamin'ny tsy faharalanareo fa araka ny fahamasina ilay niantso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondratena rehetra satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina. Ary raha ilay tsy mizahatavan'olona fa mitsara araka ny asany rehetra no antsoinareo iray dia mitondra tena amin'ny fahatahorana mandritry ny andro fivahinianareo ety. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotanareo tamin'ny fitondratena adala izay azonareo tamin'ny entindrazana, fa ny rahasoan'i Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy betibetina. Izay fantatra raha teo fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao fa efa naseho tamin'izay andro farany izao noho ny aminareo. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny afatra hitina mampahirantsika rehefa koa malala ny afatra Petera eto taratasy ao tamin'ny Petera voalohany epistily voalohany sao tamin'ny Petera toko voalohany ny mandeha ataontsika hoe ny andininy tapany faharoa ny hoe mahonona tena. Izay ny voalohany dray avana hitina mampahiry antsika mahonona tena. Omalitsika dia niresaka ny amin'ny toetry ny fiarahamonina ankehitriny. Toetry ny fiarahamonina ankehitriny izay ataontsika hoe niala avy any amina fiarahamonina mivangana hoy isika ary mbi amin'ny ataontsika hoe fiarahamonina mitsiranoka, any hoe fiarahamonina tsisy endrika mazava tsara tsony fa hoentina amin'izay tiana hitondrana azy. Fiarahamonina dia samy mana maro lafika, samy manana ny maridalana, tsy manana endrika iombonana tsony ny fiarahamonina fa ny toe-javatra maro samihafa izay manodidina azy no hanome endrika azy. Izany zavatra any dia mampasarotra ny fitezana, tiantsika atao, tiantsika ray aman-dreny atao, mampasarotra ny fitezana tian'izay rehetra mpitaiza sy mpitondra atao, fa manamora kosa ny fampidirana zavatra vaovao ao anatin'ilay fiarahamonina. Fa izao rehefa koa malala hotsika manao hoe ny eto dia Petera dia manafatra manao hoe mahonona tena. Mahonona tena. Anankiray izay rivotra enantsika ankehitriny vokatry ny ataontsika hoe fahafahana tafahoatra. Ny anankiray izay nahafantarantsika ny fivavahana kristianina ary indrindra tato anatin'ny 500 taona dia mifanaovana ho zava-dehibe ny fahafahana. Ny taonjato faharoapolo aza moa dia nifandrayany tamin'ny ataontsika hoe ny fotom-pisainana marxiste ny fivavahana kristianina tamin'ny toerana sasany ka tena nipoitra mihitsy ilay tolom-panafahan'ny vahoaka, tolom-panafahan'ny fiangonana hiady ny antsoina hoe fanafahana na fahafahana amin'ny lafiny rehetra na ara-tsosialy io na ara-toekarena io. Isan'ny vohitra tamin'ireny isan'ny tao anatin'izany no ataontsika hoe théologie de la libération, izany hoe izay fiheverana fa ny fahafahan'ny kristianina dia nandraizany farafahana tamin'ny tompo izany ka manala ny jioka rehetra izay mamatotra ny olona na amin'ny lafinina na amin'ny lafinina. Fa izao rehefa koa malala tsika manao hoe io fahafahana io rehefa niainana dia nanjary rehefa nimena toerana nandritra taonany maro, 100 taonany dia lasa notompoana ilay fahafahana. Tsy dia zava-baovao loatra izany fa efa fantatry ny apôstôly Paoly aty amin'ny Galatiana hoe tandremo ianareo sao mitondra ny fahafahanareo manaraka ny nofo indray.
zany hoe lasa totoinareo lay fahafahana ka lay fahafahana tsy lay fahafahan'i Kristy no ataonareo zava-dehibe fa lay fahafahana ny nofonareo, fahafahanareo milaza zay zavatra tianareo, fahafahanareo manao zay tianareo, ary amin'izany fahafahana zany dia tsy ataonareo ho maridalana andrify ny fahafahanareo ny soratra masina na ny fitiavan'i Kristy zay nanafaka. Dia hotsika manao hoe lasa ady varotry ny olona rehetra mihitsy na isa-tokantrano na isam-batan'olona ny hoe fahafahana. Rehefa lasa nirona belorona ka ny fahafahana ny fiarahamonina na ny olona ry avako malala dia lasa fandrika indray ilay fahafahana. Rehefa niala tamin'i Kristy ny fahafahana izay tsy miaraka amin'i Kristy dia lasa fandrika. Ary io ilay tenenin'ny soratra masina izay na i Jaune dia manambara azy na i Paul dia manambara azy, indrindra Paul apôstôly dia manambara le hoe ny antsointsika hoe tsy fanarahan-dalàna na tsy fisian-dalàna mihitsy anomia ny apôstôly Paul na io Paul apôstôly. Paul zany dia milaza fa misy fotoana ao anatin'ny fiarahamonina rehefa tsy ao intsony Kristy dia tsy ao ny fanamasina takizay endriky ny fiarahamonina nisy tamin'ny taloha tany Korinto na tenen'ny Petereto moa hoe tamin'ny androny razanareo. Ary ankehitriny zao enantsika amin'ny fandroana ataontsika hoe mondialisation zao dia mipoitra ny ataontsika hoe tsy fanarahan-dalàna. Isy ara-moa ilay ambarany Matthieu mihitsy, Matthieu 7:24 manao hoe any aparany any dia tena ho hitombo be mihitsy ny tsy fisian-dalàna na ny tsy fanarahan-dalàna. Ary isy ara-moa tena lay hoe antikristy dia olon'ny tsy fisi ivoiny tsy fisian'ny lalàna sy tsy fisian'ny fifehezan-dalàna mihitsy. Raha tena jerena afaka malala dia ny fiarahamonina ankehitriny dia na itsika taranaka ankehitriny dia miaina efa manomboka miaina zany hoe tsy fisian-dalàna zany. Everitsika fa ny antsoina hoe fahafahana dia tsy fisian-dalàna, tsy fisiana lalàna. Ary eo ny mamarina ilay fomba fiteny hoe ny olona ankehitriny dia mizotra mankany amin'ny ataontsika hoe fiarahamonina tsisy finoana sady tsisy lalàna. Tsisy finoana sady tsisy lalàna, sans foi ni loi. Zany hoe sady tsisy finoana dia tsisy lalàna. Tsy pahan'ny olona lalàna ankehitriny, lavin'ny olona lalàna. Izay hotsika hoe ny fanjakana na ny fiarahamonina no mitondra azy. Lavin'ny olona koa ny finoana, izay ny fiangonana no mitondra azy. Rehefa lavin'ny olona ny fiangonana sy ny fanjakana diny hevitra ary tsy ekeny intsony ny fahefany, dia rehefa tsy ekeny ny fahefam-piangonana sy ny fahefan'ny soratra masina dia tsisy foi, tsisy finoana izy. Ary rehefa tsy pahanko io fanjakana fa kian'ny lava na ny mpitondra anazy rehetra mahatonga eo na noho ny toezahatra masina nefa koa mpitondra manao ny tsy mety dia lasa tsisy lalàna ny loi. Noho izany rehefa koa malala dia izay mihitsy ny zavatra hainantsika ankehitriny. Fiarahamonina sady tsisy finoana ny tsisy lalàna. Dia inona ny toe-tsaina ampaherezana anao? Dia hoy Petereto manao hoe mahonona tena. Ny fahonoana tena rehefa koa malala dia tena fijoroana vavolombelona tokony manana ny kristianina eo anatrehany antsoina hoe anomia na eo anatrehany fiarahamonina tsisy lalàna sy tsisy finoana intsony. Ny finoana na ny lalàna dia samy miteraka etika na miteraka moral na miteraka fitondran-tena. Ny finoana dia tsy hoe zava-panahy ihany fa ny finoana ny zavatra inonao dia manjary lasa tonga moral, tonga toetra, tonga fiainana. Ny lalam-piarahamonina dia marina fa lany fampifehezana fa ombadik'izay dia manjary tonga moral izy. Ka rehefa ohatra ka tsy misy intsony ny finoana sy ny lalàna dia lasa firenena na fiarahamonina tsy misy moraly, tsy misy toe-tsaina, tsy misy fahendrena, tsy misy fifehezan-tena. Dia eto rehefa koa malala ny tena ataontsika hoe fitaovana iray ifampitezana mihitsy zany, itezantsika ny tenantsika, itezantsika anjanantsika, itezantsika mpiarahamonina amintsika ny atao hoe fahonoana tena. Zao ny tena fotoana tokony hivoizan'ny kristianina ny atao hoe fahonoana tena. Ny fahonoana tena zay hotsika manao hoe tokony ho tanjony ny antsoina hoe fanabeazana protestanta mihitsy na fitezana ny olona
fanabeazana protestanta tsy hoe nikizana tsy hoe ny am'sekoly ihany fa tena nivony firenena ao anatin'ny fitrano fiangonana tsirairay ny mpino kristianina tsirairay dia tokony atakatra ty heviny ty teny ty hoe mahony tena fantatsika fa izao andro zao de andro ny eto antsika hoe fahalalahana be loatra ka manjary manome toerana ny ataontsika hoe lay lafiny materiel manome toerana lay olombelona bakoon'ny filana nafinaritra be ny perikiope zay tamin'ny herin'ny omaly tamin'ny alahady teo ry havako nanazavany agay mpaminany momba ny atao hoe olona iagay any tena nazava fa ny mpino tamin'ny androny agay zany reo jiosy tamin'ny androny agay de nezakazany izy ireo tamin'izany fotoana zany fony iagay mantsy ny mpaminany voalohany taorinany fahababoana dia iagay isan'ny nampitodika ny olona tamin'ny hoe inona maika ny olona maika nanao trano misy valindriana ny olona maika nanao nafinaritra azy rehefa avany amin'ny fahababoana rehefa avy no andevozina afaka tamin'ny fangejany babilonianina dia nody tamin'ny rasana de inona ny mahamaika na tsy ary hoe afaka ary rehefa afaka tena anao zay mahafinaritra hoe nanao trano tsara tare nanao sakafo be sy ny sisa rehetra ny asa be mba ho amin'izany zavatra zany de agay ny namerina nanitsy manao hoe tandreminareo tsara fa inona ny maika aminareo ary inona ny maika amin'Andriamanitra ny maika amin'Andriamanitra de zao ny fanamboaranareo ny tempoly tsy ilay tempoly loatra akory ny tena iny zany zava-dehibe mazava ho azy fa ny eo voninahitran'Andriamanitra fa izao inona ny ao ambadik'ilay hoe nezakazaka agay ny taona ny olona anamboatra indray ny tempoly satria ny tempoly finoana ary ny finoana no miteraka moral no miteraka fitondratena zany hoe satria ny finoana lay maha olona ny olona lay maha jiosy azy ny finoana le être lay maha olona le olona mihitsy fa ny trano sy ny zavatra maro samihafa dia zavatra fananana zany avoir zavatra mety ho mandalo ihany de hoe agay zany ny tiany tenena de ny hoe alohan'ny ananana reo zavatra de fataro aloha ny ampiasana azy tsisy heviny mihitsy ny hoe manan-javatra nareo nefa tsy azonareo ny toe-panahy sy ny fomba tokony ho ampiasana azy ny fiarahana amin'Andriamanitra ny finoana izay ananantsika ny toetra sy ny fanabeazana izay ao anatintsika ama kristianina atsika no mibaiko ny fampiasantsika ny zavatra eo ampelantanantsika raha ohatra ka tsisy finoana zany mpino ny olombelona dia ny filany ihany no ampiasany ny zavatra zay eo aminy de zay le hoe lasa fiarahamonina sady tsisy finoana izy ny tsisy lalàna no zany ny fahonoana tena de tena zava-dehibe tokoa satria manoloana n'izao fiarahamonina iainantsika izao de saika voizina mandrakariva atao zay anadinon'ny olona lay être lay maha izy azy fa atosaka eo amin'ny olona ny zavatra maro isan-karazany ary no heverina azy fa lay zavatra hita maso lay avoir ao nalo miteny frantsay ino no ahita miariary ary na de isika rankehitriny rehefa mandrefy olona hoe mahomby amin'ny fiainana de ny avoir ny andrefesantsika azy hoe manan-karena be izy manana diplôma be dia be izy manana zavatra isan-karazany izy zay ny ataontsika hoe tafita fa tsy lay maha izy azy tsy lay tena maha izy azy lay tenenitsika hoe être Andriamanitra efa ndrasantsika teto mofinaina izy io hoe Andriamanitra ny teny hoe Yahvé de verbe être mifaka zany Andriamanitra dia lay maha izy azy lay maika an'Andriamanitra lay maha isika tsika fa tsy hoe ny zavatra no mibaiko zay mety atao tokony ataontsika ny zavatra hita maso de am'izay anantsika zao rehefa komarana de satria ny tanjotsika ny anabeazana tsika amin'ny fiarahamonina ankehitriny de lay zavatra hita maso lay avoir any ka lasa maikitsika mividy zavatra lasa fiarahamoniny tsena fiarahamoniny mpividy sy mifanakalo ny fiarahamonina ankehitriny société de consommation antsika vokatr'andy izao adino le tena antobisina ary rehefa izay fiarahamoniny mpividy sy mpivarotra fiarahamoniny olona pietseny zay fotsiny eto ambonin'ny tany de mpanimba zavatra izy de hitatsika ny faravan'ny tontolo iainana ao anatin'izany fiarahamoniny pietseny zany
no tsy maintsy anafarany tompo manao hoe mahonona tena. Fahonona tena eo anatrehan'ny fiarahamoniny fiantsenana. Hoe tonga ety ambonin'ny tany toy ny etsena, tonga ety ambonin'ny tany toy ny anara-po. Zay toe-javatra zay nefa no nahitsy ny filazantsara hoe zany kristianina nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy azany dia fiarahamonina zay na olombelona na mpino tsy ny filana mipaiko azy fa ny tian'Andriamanitra ny maha izy azy. Zay ie mahatonga an'i Paoly miteny raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, lasa ny zavatra taloha, indro vaovao reo. Inona ary dika ilay teny hoe mahonona tena ry havako raha amin'izao andro eo antsika izao. Hotsika manao hoe miaina ao anatina fiarahamonina tsy tia lalàna, tsy tia finoana, tsy tia tenenina, tsisy moraly ndraindray makamo zany ny fiarahamonina ankehitriny. Tsisy editsika hevitra zany fahitantsika. Hitantsika mifahita lavitra, hitantsika mifahasarotan'ny mpitandro ny filaminana, hitantsika mifahasarotan'ny ray aman-dreny, hitantsika mifahasarotan'ny asan'ny mpitondra fivavahana, hitantsika mifahasarotan'ny amin'ny sehatra maro samihafa. Satria tsy mipetraka intsony ilay sotoavin'ny lalàna sy ny fanajana na ny moraly. Mahonona tena. Faravakely ny zavatra rona telo ny tiany Petero ajaitsika. Ny fahonona tena dia zao ateraky ny ataontsika hoe ny fiainana kristianina. Ny fahonona tena dia sotoavina homeny fanahy masina antsika. Tsy tonga ho azy eo am-pon'ny olona ny hoe fahonona tena na ny fifehezan-tena na ny fahafantarana ny sahazany tena, ny mety amin'ny tena raha tsy eo ny fanahin'Andriamanitra. Ny fahonona tena dia ateraky ny fanahy masina, asan'ny fanahy masina ny fahonona tena. Ary io no mahatonga hitantsika eo amin'ny Galatiana toko 5:17 raha mamaky an'izany anao dia teneny isan'ny voankazo ny fanahy. Na maromaro koa isany entiny fanahy masina, ateraky ny fitiavana, ateraky ny fanahy ao anatintsika ny fahonona tena. No zany dia tokony ho mandeha ho azy ao anatin'ny kristianina raha mitoetra tsara ny finoana, ny fahafantarana atao hoe fahonona tena. Zava-dehibe ny fanabeazana zany, hoe mahonona tena, fa ny fiasana ny men'Andriamanitra antsika ahafahantsika mandanja ny fahonona tena dia ny fanahiny ihany. Io no mitondra antsika amin'izany toe-panahy mahony tena, manoloana ny filibana mahony tena, manoloana ny zahatra maro isan-karazany. Andriamanitra tsy miteny amintsika manao hoe miafina, Andriamanitra tsy miteny amintsika hoe aza faly amin'ny fiainana isan'andro, Andriamanitra miteny antsika aza mifaly amin'ny sakafo, Andriamanitra tsy miteny aza mifaly amin'ny zavaboary, aza manao vakansa, tsy zay ny tian'Andriamanitra tenenina, fa hoy izy manao hoe mahonona tena. Zany hoe fehezo, fantaro vokatry ny tarihin'ny fanahy masina ny mety aminao. Hatraiza no mety, hatraiza ny mbola afahanao mijoro vavolombelona ka tsy manimba ilay tempolon'Andriamanitra na tsy manimba ny hafa. Fa ny faharoa dia tsika manao hoe asan'ny fanahy masina ny fahonona tena. Ary asan'ny fanahy masina ny fahonona tena dia miseho amin'ny endrika inona ary zany. Voalohany dia zao miseho amin'ny endrika ataontsika hoe amaha-olombelona ny tenanao manokana aloha. Zany hoe enao zany amaha-olombelona ny tenanao manokana dia mahafantatra ny tenanao vokatry ny asan'ny fanahy masina ary mahafantatra izay mety aminao ao anatin'ny fanajana ny lalàn'Andriamanitra. Tsy fahonona tena hoe miainga amin'ny filozofia, satria tsy aza toroana fa ny hoe fahonona tena tsy hoe ny kristianina ihany no nampianatra an'izany, fa mampianatra zany ny vavahana ny boudisme, mampianatra zany ny hindoisme, samy mampianatra an'izany hoe fahonona tena. Fa izao ny fahonona tena dia tena ataontsika hoe fahafantaranao ny tenanao vokatry ny fitarihany fanahy masina. Confucius dia nilaza an'izao, hoy izy manao hoe raha tianao no sambatra dia aza arahana ny fanirianao, fa ny fanirianao no mampangiry firy anao. Io fanirianao io no mampijaly anao, fa aza enono zany io tena io nofinao io, aza enono zany ny fanirianao, fa toero ny fanirianao. Io Confucius. Ilay filozofy grika anankiray antsoina hoe Epicure dia nanao hoe raha tianao ny ho sambatra dia arao ny fanirianao, arao ny filanao. Epicure zay ao anatiny ataontsika hoe tsy mifanalavitra amin'ny fomba fijery ny Platon ihany, satria ao anatin'ny idéaliste. Dia hoe atao izay mahafinaritra anao, fa mahatonga anao mijaly sy mampangiry firy hoe Epicure dia
tsy atsarahanao zay tianao tsy arahanao ny filanao ka aza-pijaliana ny vatanao fa atao zay mahafinaritra azy de sambatra ianao de hitanareo fa civilisation samy hafa mihitsy reo nray mampanara-po hoe arao ny faniriana zay mahatonga ny mpamaritoetra adjectif teny frantsay hoe épicurien de olona vavetivety bebe kibo bebe atoka zay ny atao épicurien teny frantsay dia vokatry filozofia ny épicure io ary tsy mifanalavitra an'izany mihitsy ny toetsaina ankehitriny épicurien ary mihoatra noho izany ary raha tsy ataontsika hoe hédoniste azy zany hoe tena mitady mihitsy fahafinaretana noho zany dia hotsika manao hoe lay manoloana an'izany Andriamanitra tsy Jesoa tsy manakana antsika mihitsy hoe anaraka ny tsy mitenitsika arao ny filozofian'ny Confucius hoe aza mifaly mihitsy mampijaly tena sanatria ohatra le fakiry reny dia ampijalio ny tetsy zany fa mahonona tena zany hoe am'izay mety ho ilainao zay zavatra fantatrao dia eo ampelantananao ny soratra masina eo ambany masinao ny soratra masina eo ambany masinao ny fitarehany fanamasina de efa tahazo esazanao ary na mangataka azy ho Jakoba de misy aminareo mangataka ao anatin'ny tsy fahonona tena na mangataka ho an'ny filana de tsy mahazo ninonina ho Jakoba ary misy olona men'Andriamanitra zavatra maro isan-karazany satria fakapanahan de zao fakapanahan'ny filana fotsiny azy ilainy zay ataontsika hoe zavatra aranofia fa ny fahonana tena koa rehefa ko malala tsy ho an'ny tenanao ihany tsy voatery fa manoloana ny materiel ihany zavatra hita maso sakafo zavatra de avela fa izao koa na amin'ny lafiny ara-tsainy io mila mahony tena ny olona ara-tsaina mila mahony tena ny olona ara-tsaina manoloana ny ara-pahalalana mila mahony tena fahonona tena amin'ny tsony ara-tsaina fahonona tena amin'ny sakafo fahonona tena amin'ny fitafiana fahonona zany rehetra dia tena tokony ho ananany mpino ary tokony iainana le afako malala tsy fahonona tena ihany koa mety anaty amin'ny ara-panahy koa zany afako malala Jesosy tsy teny hoe fito andro ao anatin'ny herinandro ianao de any amin'ny tempoly fotsy manao hoe mivavaka aza mitsahatra fa izao ao anatin'ny asanao na ny iainanao an'izany vavaka zany mampanopin'Andriamanitra zany fa mahonona tena zany hoe izy zany tsy te manao hoe dia tsy miasa ianao fa tsy manao ampandeferinao mampampianatra anao na mamekanisy anao na mivavandana mivavaka zava-dehibe nefako zany tena zava-dehibe ny fiainam-bavaka fa izao eny ampanaovana ny asanao eny ianao no manana fifandraisana mitohy amin'Andriamanitra zay no tsy hoe mahony tena fa tsy hoe tonga amin'ny fotoana fandraisan'olona mpitsabo ianao manomboka mivalo fanefa fotoana fiasana de hoe za mbola mivavaka hatramin'ny 20 atoandro nefa ianao efa nifanaiky tamin'ny mpampiasanao fa hiasa anompolona amin'ny alalan'le asa tsy diso akory ny hoe ny an'Andriamanitra ny zava-dehibe fa mahaiza mahony tena mahafantatra hoe eto ande zao tsy diso mitenin'ny tompo hoe mivavaka aza mitsahatra tsy hoe tsy manao ninina mihitsy ianao afa-tsy zay fa le asanao le fiainanao le fifandraisanao amin'ny Andriamanitra inony tsy mitsahatra fa mitohy na de ao anatin'ny fitsaboana azy ianao de mieritreritra hoe asan'Andriamanitra de ataoko ity zay ny dikany hoe mivavaka aza mitsahatra ilana fahonona tena mihitsy amin'ny lafin-jahatra maro samihafa rehefa ko malala fa izao ny fahonona tena tsy ho an'ny tenanao ihany koa fa ny fahonona tena dia amin'ny fifandraisanao amin'ny hafa amin'ny fifandraisanao amin'ny hafa de ilaina ny olona mahony tena mahony tena fa tsy hoe manadimy ny hafa izy de lasa tsy mahony tena fa ny tenany ihany no hitany na mety mifanohitra amin'izay koa aza hoe sady tsy miraharaha ny tenako mihitsy tsy miraharaha ny mahaiza mihitsy na de fa marary aza na de fa tsy mety tso ny arany ankohonako na de fa tsy mety ara ny fiainanay ao tokantrano fa zao niady niany velany ihany tsy fahonona tena zany de afako malala am'izao rena tsika zao de hotsika manao hoe tsara ny amerenan'ny mpino mandinika mamantatra ny antsika fahonona tena am'izao andro zao am'izao faharavan'ny tontolo iainana am'izao firoborobon'ny fiarahamon'ny mpivarotra izao am'izao firoborobon'ny fiarahamon'ny fitadiavana filana izao am'izao fiarahamonina fanadinoana ny tena fahafahana miendrika tian'Andriamanitra nanomezana azy tany Jesosy zao de verina fa mitoetra ty tenin'ny Petera ty manao hoe mahonona tena fa ny farany avako malala de hoy ny apôstôly hoy Petera manao hoe hoy Petera hoe tandreminareo tsara
fa nareo dia tsy noafahana tamin'ny tsy tamin'ny volamenana tamin'ny volafotsy fa tamin'ny ranosolo Kristy ary aoka ianareo dia hitondra tena tsara amin'ny fahatahorana mandritry ny andro ny fivahinianareo ety. Ny teny hoe paroasy le avako malala paroikoe dia fivahiniana no heviny, zany hoe mifamatotra amin'ny fiainan'ny kristianina mihitsy amin'ny fiangonana mihitsy ny hoe mpivahiny izy. Ny antsoiny hoe paroikoe dia lay séjour zany, lay fotoana fivahininy iny, lay fotoana fivahininy zany hatrany amboloha mihitsy ny fiangonana dia efa nampahafantarina mifamatotra amin'ny anarany teny hoe mpivahiny izy. Dia ny apôstôly Petera eto manao hoe tandremo tsara fa mpivahiny ianareo ara-mpivahiny dia mitondra tena tsara. Zany hoe tsy misy vahiny mahatsiaro hoe mivahiny ka manara-po amin'ny ratsy, tsy misy vahiny ka manjakazaka amin'ny toerana izay vahininy, tsy misy vahiny ka ataontsika hoe manimba ny toerana izay vahininy, tsy mahay mivahiny zany. Fa ny olona mivahiny dia izao mananja ny toerana izay vahininy izy. Mampatsiaro ny fampianaran'ny Baden-Powell. Hoy Baden-Powell manao hoe raha mivahiny ianao ka miditra ao amin'ny trano anankiray dia aoka ilamina lavitra noho ny nivoahana tao, noho ny nidirana tao, ny nivoahanao. Lamina ny trano nidiranao dia aoka ilamina lavitra noho izay iny rehefa miala ho ianao. Zay verika hoe fahendrena tokony ho ananantsika dia afaka malala. Fahendrena tokony ho ananan'ny fiangonana ety am-pivahinina. Fiangonana tsy manadino ny lanitra satria andeha hizotra ho anan'ny fiainana mandrakizay isika. Fantatropiny tsara ny antondianao eto ambonin'ny tany. Fantatropiny tsara fa mbola iona amin'Andriamanitra ny fiainana mandrakizay anao raha miala ety. Fantatropiny tsara fa tsy eto ihany akory ny fiainana. Fa isy ny fitsaran'Andriamanitra, tsy azonao adonolo zany. Fa izao afaka malala mandeha mizotra makany ianao dia tadidinao tsara fa mifahiny. Dia inona ny tokony toetranao mahontena ho itsika teo. Fa zany mahontena zany dia izao mitandrina tsara ilay toerana izay vahinina. Tsy hoe pitehanao zany ny tany izay vahininao. Tsy hoe pitehanao zany ny zavatra izay vahininao. Inona no ovatan'ilay vahiny hafa ao aorinanao, ny zanakao, ny taranakao. Raha pitehanao ny toeram-pivahinina ny tany. Afaka malala ny fahonona tena dia mahatonga antsika hieritreritra ny fiainana mandrakizay, fa mahatonga antsika koa hieritreritra ny hoe mivahinitsika ka tokony no mamela ilay zavatra nomen'Andriamanitra antsika ho toerana mahafinaritra tahaka ny vatantsika teo ihany. Zay ny toetra ny vahiny. Zay mahatonga ny Petera manao hoe tandreminareo tsara fa no avozon'ny tompo tamin'ny rany angianareo e. No zany tokony olona mahay mivahiny, zany olona ny sasan'ny Kristy tamin'ny rano zany tsy mpanimba ny zavatra ao anatin'ny fivahiny. Tsy vahiny mpanimba zavatra, fa tsy vahiny manjakazaka koa. Rehefa mivahiny ianao dia fantatrao fa vahiny ianao zany dia tsy anao zany zavatra eo, fa nomena zo kosa ianao hisambatra sy hifaly hatreanao mivahiny. Fa izao tsy manjakazaka ianao, tsy hoe heverinao hoanao ilay zavatra ka pitehina na ianao ny tenanao tsy anao fa an'Andriamanitra fa amin'ny tompo, ka tsy pitehinao ny tenanao, tsy manjakazaka ny tenanao anao, tsy manjakazaka amin'ny zavatra omen'Andriamanitra anao na ny tany izay rehetra eo aminy. Tsy vahiny manjakazaka, tsy vahiny mieritreritra ho tompo-tany. Fa raha vao manadiny ny fiangonana fa tompo-tany izy, fa vahiny izy ary mieritreritra ny tenany ho eto amin'izao tontolo izao dia adiny ny asa tian'Andriamanitra mpanaovina azy. Raha vao zay mahatonga ny fiangonana dia tokony hatsiaro mandrakariva ny fivahininy, fa zay fahatsiarovany mampivahiny azy zay ny mahatonga azy tsy ho tia fahafahana eto amin'ity tany fandalovany ity ohatra. Fa ny fahatelo dia izao rehefa malala ny vahiny tsy hoe tsy manjakazaka ihany, tsy hoe tsy manimba zavatra ihany, fa raha mivahiny koa isika rehefa malala ao anatin'ny trano anankiray dia izao miezaka amin'izay rehetra mety ho ataontsika amin'ny fivahinitsika mampita zavatra amin'ilay toerana, mampita sotoavina. Tsy hoe tonga aty ambony tany sika rehefa malala dia izay fotsiny ihany, fa inona ny sotoavina, inona ny fahendrena. Ary io toetra ny ataontsika hoe ny civilisation jiosy izay lovatsika ny hoe ampitao amin'ny zanakao ary ny zanakao ampitita amin'ny taranakao. Rehefa lasa ianao dia misy zavatra tavelo amin'ny zanakao ary ny zanakao apita amin'ny zafiny. Izany toetsainy zany rehefa malala dia fantatrao fa hoe ianao mivahiny, inona no nampitainao tamin'ny zanakao.
inona ampitainao tamin'ny taranako atao anatin'ilay fivahinina toetra manahoana ny olona mahony tena lavako malala dia olona mahay mampita fahendrena ny fahonona tena dia toetra asan'ny fanamasina ho tsika fa izao toetra koa zay anabeazana ny taranaka anabeazana ny taranaka ndray maka tafaresaka tamina paitoekarena anankiray teto Madagasikara tena metra-panontaniana taminy hoe azonao jerena amin'ny statistika hoe tato anatin'ny 10 taona inona kay ny zavatra tena ny tombo be mihitsy na 20 taona farany tamin'ny fanafaranentana teto Madagasikara dia varina ianao fa zavatra tsy hoe eritreretinao mihitsy tsy hoe angadin'omby tsy hoe tracteur tsy hoe milina fanaovana fambolenana fiompiana tsy hoe fitaovam-pianarana tsy hoe fitaovana fitsaboana tsy hoe fitaovana fikarakarana ny ataontsika hoe ny sekolina tahaka izany fa inona ianao mibetsaka indrindra tena amin'ny lafiny hoe amin'ny lafiny tsotra fotsiny izao dia inona ianao mibetsaka indrindra ny lamba friperie ny lamba manaraka azy ny ranomanitra akoatrany ny ataontsika hoe zay mety kojakoja fampiasa momba ny trano fanaova-trano akoatran'ny hoe dia mikasika ny ohatra fitaovan-dakozia isan-karazany ina dika zany dia avako malala mivahiny tsika mivahiny tsika kristianina vahiny fa inona ny zavatra zay marina fa zava-dehibe ny fitafiana zava-dehibe ny ranomanitra zava-dehibe fa manahoana raha tarafina amin'izany nitoetra n'ilay malagasy mivahiny inona no aorina amina volodamba be dehibe afarana ohatra inona no aorina be dehibe amina rahamanitra be dehibe ohatra inona no aorina be dehibe amin'ny zavatra ohatra zany marina fa tsy betsaka ilay izy fa miteny hoe amin'ny lafiny hoe taha na proportion zany natao dia inona ny tena ny tombo be dia ny zavatra ohatra zany ry havako ary inona ny tena betsaka miditra ao anatin'ilay eto amintsika ny zavatra tena mahamaika atsika tadiavintsika dia hitanana amin'izany fa tsy ny fitaovam-pamokarana mihitsy tsy ny fitaovam-panabeazana tsy zany ny betsaka tsy mitenitsika hoe rendrarendra fa mitenitsika manao hoe tena tsy makany amin'ilay fahatsiarovana hoe anoron-javatra ho an'ny taranaka tsy makany amin'ny hoe mahony tena ka mitandrina ny tany mitandrina ny firenena ahony tena ka vavolombelon'i Jesosy Kristy tompo amin'ny fiarahamonina misy azy ka mahafetena tahaka an'i Jesosy eka ny avako malala ahony tena isika fa zay ny fototra raha avy nalay mpanahy Jesosy dia zao ny fahakapanana ataon'ny tevoly taminy teneno tonga mofo io vaty io fanahony teny Jesosy ho Jesosy manao hoe tsy mandray baiko avy aminao aho tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny tena rehetra zay loko ny vavan'Andriamanitra fahonona teny zany ry havako malala fa zao betsaka miseho amin'ny endrika maro samihafa zany amin'ny fiainantsika mpino ankehitriny asain'ny satana mamorona ny tsy misy mangalatra ny olona satria tsy mahony tena tsao ry havako malala ho fiaina kristianina mahony tena ianao ary atsiary fa mpivahiny ka mizotra makany amin'ny fiaina mandrakizay kanefa kosa mitandrina ny soa sy ny tany sy zay rehetra men'Andriamanitra anao ho an'ny taranaka vavakisika tompo amin'izotranao zahay no ny amin'ny teninao azy nyvakiana tamin'ny teny malagasy mampianatra ny any amin'ny fahonona teny ianao raha mamaky ny afatry betery zahay sy kino ny sainareo ny afatry ny mpanomponao dia mahonona tena tsara tompo ampahirezo zahay mba hony tena tahaka anao tamin'ny fivahinino tity amin'izao tontolo zao tsy andevozy ny filana tsy baikony ny filan-javatra fa baikony ny fitiavana anao sy fitiavana ny hafa tary eo amin'ny fanahinao masina zay tompo ayandanjalanja ny sahazanay fa olona mbola ho tsara iny zahay ary tsy eto amin'izao tontolo zao ny fonenanay mandrakizay fa fandalovana neto ao anatin'izany fandalovana izany Jesosy
tafioery zahay mba hanaja ny hafa, hanaja ny fiarahamonina, hanaja ny tany zay rehetra nomenao anay. De rakofo ny fahasoavanay Jesosy, asoavanao Jesosy ny fiaina tokantranonay, ny isan'andronay, ny fikelezanay nanay, fa efa nividinao tamin'ny rano soa zahay dia masino. Azavelanao voapetipetiny zao tontolo zao, na ny fanoloran-tenanay, na ny fiainanay. Noho ianao Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.